araka ny fanambara tamintsika tany ampiandohany famparalam-baovao dia manambahiny Real News ny vaovao marina amin'ity aliny ry zareo avy ao amin'ny MPTC miarabanareo indray tsy ho lava resaka angamba fa tonga dia ho avadika atao amin'ny ato ny fampahafantarana hoe iza tokoa ianareo no tonga atao anatin'ny famparalam-baovao amin'ity aliny ity ina le entinareo tokoa. Miarka faly miarabany mendrika dia faly miaraba rehetra nitsika rehetra ny tokantrano ihany koa toko fa tsy vaovao amintsika tsony ngambany izahay mianadahy reto namako atsy faninarana Evson tompona andraikitra amin'ny MPTC ny tenako Ariel Rambelson mpampianatra teny anglisy izahay dia toerana mampiofana teny vahiny misy anay eny Andranomena manana koa zay anaiky sa eny Antananarivo ny teny vahiny izay ampianaranay dia ny teny anglisy ny teny frantsay ny teny sinoa ary ny teny malagasy ihany koa natokana ho an'ny teratany vahiny zany ankoatran'izay dia mampianatra izay ny informatique zany misy bureautique misy programmation ihany koa ny amin'ny teny vahiny izay ampianaranay izay tena mampiavaka anay zany dia ny teny anglisy tiako marihana eto satria moa zany mpampianatra teny anglisy tonga eto dia mampianatra izay raha resaka tsara taona nresana dia 3 taona zandrina indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra zany ampianarana ihany koa ny mpiasa rehetra ny amin'ny orinasa reny mampianatra zay salaria cours particulier afaka manantona anao izay à domicile misy ihany koa ny cours famille sy ny sisa ankoatr'izay dia mame fiofanana koa zay ho an'ireo mpampianatra teny anglisy eto Madagascar raha te hanana certificat izareo international na ny TEFL zany ny teaching English as foreign language dia ankoatrany ma centre de langue ny MPTC dia agence ihany koa zay satria zay manana partenaire BDB amin'ireo firenena ivelany dia afaka mandefa mpianatra zay ohatra hoe États-Unis Canada Australia UK ankoatr'izay ihany koa dia tafiditra ao anatin'ny inty izy ny service na ny offre amin'ny MPTC ihany koa raha ohatra ianao ka tia ho any ivelany zany afaka manao zay traduction na document ohatra hoe ny mpianatra relevé des notes diplôme sy ny maro hafa ihany koa zay ny tolotra efa hoentinareo foana isaky ny miakatra eto amin'ny plateau ny famparalam-baovao ny Real News ny vaovao marina ianareo fa ho an'ity androany ity mihiny zay fa misy tolotra vaovao hoentinareo indray ary ela ho anatin'izany fampiofanana marobe omenareo zany zay no andrasan'ny mpijery antsika ny tokantrano araka andao eto matomo zany zay miakatra plateau tahaka zao dia misy ny tolotra manokana izay tiana emafisiny tsy ny zany fa ny fidirana amin'ny latsinainy avy zao misy fidirana MPTC na Andranomena na Antananarivo 7 juin zany amin'ny latsinainy ny langue rehetrarehetra misy fidirana ny informatique misy fidirana afaka manantona anay ianareo eny amin'ny centre mivoza eny maraina amin'ny 7 dia midy zay amin'ny 4 ankoatr'izay ihany koa dia misy ny cours du soir zany natokana ho an'ny mpiasa indrindrindrindra izay tsy manana ora na somary sahirana eo amin'ny sehatry ny asa dia manome fahafapo anareo izahay afaka manantona anay ianareo moa koa izahay afaka manantona anareo ankoatr'izay dia misy ny cours en ligne satria noho ny amiarana-pahasalamana sy ny sisa moa zany dia nitazoma foana izay cours en ligne izay ho an'izay olona tsy afaka mihetsika zany fa ao an-trano efa misy plateforme zany MPTC amin'izay fotoana izay dia afaka miditra ao ny mpianatra misy ihany koa ny zoom meeting ahafahan'ny mpianatra sy ny mpampianatra mifampiserasera sy mifampanontany vera ohatra ka misy zavatra tsy azo mety misy anampiana amin'izay tolotra izay vanina ianao ihany koa anisan'ny tompona andraikitra voalohany ao amin'izany MPTC zany inona no mety azo anampiana amin'izay tolotra vaovao zay mety maromaro ihany izay lazay ny Ariela to ihany koa ny tompoko voalohany dia ho an'ireo mpianatra izay te hanaraka ny programme canadiana dia efa misokatra indray ny fisoratananarana ho an'ny taom-pianarana 2024 sy 2025 izay mifarana amin'ny 17 ny volana jona ho avy zao ny fisoratananarana tsara marihana hoe en ligne ihany koa le fampianarana izay avany direct avany Canada mihitsy le izy iarahana amin'ireo mpampianatra matianina canadiana ary koa malagasy dia misy ny matière rehetrarehetra efa maro moa ireo mpianatra malagasy izay efa nahazo an'ilay baka canadianindreo ary efa manohy ny fianarany ambony izany hoe ny université any Canada na koa États-Unis amin'izao fotoana izao dia natokana ho an'ny mpianatra ao amin'ny classe de seconde première terminale izy io dia aza tara fa voafetra ny toerana dia ny faharoa ankoatran'izay manana ihany koa ny MPTC examen internationaux en ligne izay azoan'ny mpiadina certificat international ihany koa voalohany ho an'ny examen internationaux ho an'ny anglais misy ny LanguageCert izay ahitana ny LanguageCert TESOL general English le izy ho an'ny ankizy na mpianatra na olon-dehibe dia misy ihany koa ny LanguageCert LTI business English ho an'ireo mpiasa anatina orinasa dia misy ihany koa ny LanguageCert CELT UKVI ho an'ireo
olona hianatra ifindra-monina na ihany koa hiasa ny Angleterre. Dia manasa anao zahay anantona ny birao eny amin'ny MPTC maka ny information rehetrarehetra mahakasika an'izay dia ho an'ny l'examen international mila manao bokina na réservation roa andro mialohan'le examen. Farany ankoatran'izay manana ihany koa zay ny examen international anglais académique ho an'ireo mpianatra zay maniry ny fianarana any amin'ny firenena miteny anglisy ainsi que IELTS anaran'le izy English language test zay manampy an'le mpianatra amin'ny fidirana amin'ny université any Angleterre. Mahafeno pejy maromaro zay fanazavana sy tolotra vaovao entin'ny MPTC zay fa ny fanontaniana mipetraka eto satria eto Madagasikara vanina dia maro be ireo toeram-pampihofanana milaza mampianatra an'izany zavatra rehetra ampisainao teo izay fa ny fanontaniana petraky ny olona ny trano dia hoe inona ny mampiavaka kokoa an'izany MPTC zany mihoatra an'ireo mpampiofana be dia be miparitaka eto sy eroa ny toerana efa malalaka daholo ato sy eroa inona ny mba hisintomanareo an'ireo mpijery ho any aminareo amin'izao fotoana izao na tanora mbola mpianatra io na efa mpiasa ihany koa io maniry hiditra amin'izay fiofanana tolotrareo izay. Eny tompoko teboka maromaro vitsivitsy no mampiavaka azo atao hoe mampiavaka ny MPTC dia voalohany aloha ny MPTC dia agréé par l'État. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ny accréditation internationale ihany koa zay amin'ny alalan'ireo partenaire anay avy any Canada, Angleterre, États-Unis ihany koa dia ny programme ny MPTC dia manaraka ny fenitra iraisam-pirenena na ho an'ny taranja anglisy frantsay sinoa ihany koa ny informatique dia voara-maso ny mpianatra zany hoe ny performance ny mpianatra tsirairay dia voara-maso satria voafetra ho 5 farafabetsany zany ny isaky ny isany ankizy any an-dakilasy. Des farany ankoatran'izay ihany koa dia centre d'examen anay dia manana ihany koa zay le examen international rehetrarehetra zay nilazaiko teo misy ny LanguageCert, PTE Pearson Test of English, ny NCUK IELTS dia ny mpianatra amin'ny MPTC koa moa dia isaky ny mahavita niveau anankiray dia afaka mahazo an'izay certificat international izay zany hoe afaka mampasser an'le examen international izy raha mahafainy fepetra. Ivadika kely atao aminao ariela mampampianatra amin'ny teny anglisy anao zay ny atao hoe mampiavaka fa te hiditra amin'izay mampiavaka izay mihitsy mampampianatra anao satria ianao no mifanakaiky amin'ireo mpiofana maro be eo amin'izany MPTC zany tontony ahoana ihany koa no tena mampiavaka azy eo amin'ny fanomezana fiofanana mihitsy mety misy anampiana ihany koa nga menao eo amin'izay tena hoe tena misy fanampiny anampiko an'izay tokoa ary tena mafonja tokoa le izy satria nahoana matetika izy ty averiko mbinombindra rehefa miakatra plateau ary atsidiko konkoa rehefa mampianatra any an-dakilasy tiany zany fa ny fampianarana ny teny anglisy britannika sy ny teny anglisy amerikana fa maninona moa zany ny safidina manokana hoe fa maninona izy ireo no ianarana fa sy maninona ny teny anglisy amerikana fotsiny na britanika fotsiny ny fanamarihako dia zao eto Antananarivo dia be dia be instructeur de langue mampianatra teny anglisy any ankamaroan'izy ireo dia teny anglisy amerikana daholo vitsy ary tena vitsy azo isainy amin'ny tanana za mampianatra britanika zany satria nahoana le amerikana zany malaza bibiteny amerikana dia zay mahatonga an'le olona mampianatra an'le izy dia roboka makany daholo fa mahatonga anazy sy mampianatra an'le british dia satria le izy tsy voafeh vitsy ny mafia an'le britanika dia lasa ohatrany hoe somary négligent zareo le izy dia lasa makany amin'ny amerikana daholo dia lasa ohatrany nataon'ny olona tsinitsina le britanika manana fa malaza ny teny anglisy amerikana fa tadio fa manana lanjany ihany koa ny teny anglisy britanika dia narana amin'ny MPTC daholo zany zavatra rehetrarehetra zany fanoharana kely fotsiny ty omeko anareo ty marina ozy izy fa manana tanjona daholo ny mpianatra rehetrarehetra te hianatra teny anglisy nareo te anglais amerikana ianao ohatra fa zao mety tsy misondrona aminao mihitsy zany anglais américain zany satria nahoana mety tsy compatible amin'ny lenanao le izy fa mety british ohatra mety amin'ny lelanao na dia tena iny ary ny tianao ianarana ohatra fotsiny hoe ito ohatra omeko foana ozy izy raisiko ohatrany hoe choral zany raha misy olona ataontsika hoe 7 na 10 na choral anankiray samy manana ny feo an'ireo olona ireo fa tsy hoe ho dressena première voix daholo na deuxième voix daholo mety misy basy eo misy troisième voix ao dia ohatr'izay ihany koa ny teny anglisy tsy ho dressena amerikana daholo izy rehetrarehetra mety misy misonona ao akeko fa le tsy misonona manaraka efa fotsiny dia reny le tsy afa-po dia avy eo mitady centre de langue hafa ihany dia amin'izay fotoana izay ohatran'le choral teo raha dressena première voix daholo izy rehetrarehetra na deuxième voix raha feony mety mamalana izy avy eo
satria mety tsy mety aminy le feo dia tahaka izay koa ny teny anglisy tsy saonina amin'ilay accent anankiray mihitsy ianao raha tsy fantatrao aloha hoe inona mety amin'ny lelanao marina fa tianao le izy a fa mety tsy mifandraika amin'ny lelanao zay dia tsy ahay an'iny mihitsy ianao tsy le teny anglisy ny tsy hainao fa le accent dia iny a ao amin'ny MPTC amin'izay fotoana izay tena mampianatra ny mampiavaka an'izay na teny anglisy américaine sy teny anglisy britannique izay izahay akoatr'izay koa tiako mafisina kely be dia be no miteny hoe rehefa mahay le teny anglisy américaine dia mahay le teny anglisy britannique ao azy dia tiako be ny mandiso an'izay zavatra zay satria nahoana tsy samby sarotra ireo tsy misy hoe ny anankiray mora ny anankiray sarotra dialecte samy hafa le izy a tiako atsidika zany aty amin'ny piano sy ny mpijery ny reality VR ny mpakafy teny anglisy rehetrarehetra ohatra fotsiny zao hoe raha misy américaine tonga eto Madagascar mianatra teny gasy izy mianatra ny dialecte avy eto Antananarivo merina zany eketsika efa mahay tsara izy fa raha atsotsika hoe misy olona avy any atsimo na avy any andrefana miresaka amin'iny vazaha américaine mahay dialecte avy eto merina iny a sur zato isanjato mihitsiny a fa tsy comprendre izy nefa samy teny gasy raha ihany reo dia tahaka izay koa ny teny anglisy ny teny anglisy américaine nefa mbola mizarazara be deabe araka le tao anatiny amin'ireny centre de langue namany reny nefa tsy mazava tsara le izy hoe teny anglisy américaine va izy Californie ve sa New York ve sa Texas ve le anarana fa dia manaraka daholo fotsiny mpianatra rehetrarehetra ohatr'izay koa le teny anglisy britannique misy ny avy any London misy Manchester United Manchester City samy hafa daholo ny dialecte tsy voatery mahay anglais américain ianao dia hay comprendre ny olona avy Manchester City ohatra na mahay british be ianao dia hay comprendre ny olona avy Los Angeles ohatra fa samy hafa ireo samy manana ny hanitra mampiavaka azy dia izay ny anarana ao amin'ny MPTC ampiasa teny vahiny kely inona ny tena ataon'ny MPTC ary ianao mpampianatra mba intéressant kokoa an'le fampianarana ao anatin'izay satria araka lazainao teo fa betsaka ny tena hoe négligé manamaivana an'le anglais british izay efa nitantarainao teo inona ny mba teknika kely manana an'izay teknika sy mamatian'izay hoe hiariela raha mbe leçon izay isan'ny mpampianatra ao anatin'le izy sy ireo mpampianatra hafa izay apita fampianarana ihany koa ie mazava ho azy anananay ny traikefa satria nahoana ny programme ozy izy aloha zany dia manaraka ny fiainitra iraisam-pirenena ary izahay mpampianatra amin'ny MPTC ihany koa dia tsy izay say patatra no entina eo fa tsara ofana izahay amin'ireo firenena anananay partenaire zany ohatrany hoe Canada na Londres na US zany hoe mahalala karazana culture be dia be izahay mahalala izahay karazana fomba fiteny dialecte na expression na vocabulaire dia amin'izay fotoana izay ny ahafantarana zany fa mahay le olona dia fahaizan'ny olona mandanjalanja ny mot na vocabulaire ampiasainy fa tsy hoe mahay anglais british be aka na américain miresaka azy dia tonga dia british randra be na mahay américain be dia fantatry fa british miresaka amiko dia izay fahaizako any ataoko eo fa mahay manivana zany le sokajy teny na le mot ampiasaina rehefa miresaka aman'olona efa mamaraparana ihany koa tsika ary ela sy vaninato ny mahazatra ty mpiafaran'izao firesaresakitsika izao dia tiako raha mba mitondra fanentanana ihany koa ianao anareo mpijery any tokantranao eo atopoko ato amin'ny vaninanga angamba satria ianao ny tompony andretra voalohany ihany koa ao anatin'izay MPTC izay toetra tompoko ie tongava maro ny MPTC dia vonona foana ny anome ny fampianarana matianina ianao mahay no reharehanay dia araka ny lazainy namako teo amin'ny fafitony volana jona ny fidirana ho an'ny cours trimestriel dia akoatran'izay ihany koa ny bac canadien ny programme canadien izay mifarana amin'ny fahatelopolony volana jona ho avy izao dia akoatran'izay ihany koa moa ny examen international izay misy foana isambolana dia tsara foana hoe manantona ny centre eny amin'ny MPTC Andramena misy anay na ihany koa MPTC Antananandro afaka miantso ihany koa ianareo amin'ny laharan-taroby 033 33 410 88 nani 034 21 410 88 afaka mitsidika ny tranokalo mpifandraisana ihany koa ao amin'ny www.mptceducation.com efa misy ny tolotra rehetrarehetra zay lazainay teo ihany koa moa anatin'ny site web afaka mitsidika ny page Facebook ihany koa mangasirika anao vaninao an'izay fanentanan'izay fa mahafinaritra foana rehefa mandray anareo mpampiofana teny pirenena hafa itony ny maheno aty ampiafarany ny fandaharana karazana ataoko hoe démonstration mialasina amin'ny teny vahiny ary ela anao ary izay ampahafantaran'ireo mpijery fa mahafeno teny izay ho ampianarinao amin'ny MPTC anao tompoko. Okay, so for sure I'm going to speak in English later before that. So if you'd like to learn both of the American and the British English, so I think MPTC or Madagascar Professional Training Centre is the right place for that. Well, because we have lots of partnership with the outside world, for example, such as in Canada, Australia, the United States, or the UK, as I already mentioned to you earlier. And we have got as well lots of qualified teachers.
And one of the most important things that I'd like to mention today as well is that MPTC is going to organize a summer camp in London next year. It depends on the situation, but it is particularly designed for teenagers between the age of 13 and 16 years old. So you're kindly invited for that if you can afford. And before the quick reminder as well, I just want to remind guys that we're going to have class this upcoming Monday, the 7th of June, so feel free to book your seat right away, because a few places are still available at the moment. Do the registration as well, and feel free to join us, for example, tomorrow Saturday, because we are open from the morning 7 and until the evening as well, the 4. I just want as well to say hello to all of the students at MPTC, hello everybody, and I just want as well, guys, that you're going to practice your English as much as you can, because practice is the way to the perfection. So that's all about my last words. Thank you so much. Ngasiraka nareo minada ihany koa ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity an'ity a lavalava ihany ny resaresakantsika teto mino fa misy raisiny ireo tanora ireo efa miasa ireo mijery rehetra ao anatin'izao fampahalalam-baovao ao amin'ity an'ity manantena ireny mbola iverenareo mankasitraka vanina Sotra tompoko.